Edanany tompo amintsika rehetra falitafahoana aminao indray amin'ny alalan'izao video izao amty andro anio ity ifampizara indray isika kasika ny tenin'Andriamanitra tonga dia androso amin'izany avetrany isika. Kortiana faharoa toko 5:7-10 naran'i Jesosy fa ny fitiavan'i Kristy no manery anay satria izao ny hevitray maty ny anankiray hamonjy ny olona rehetra ka dia maty avokoa izy rehetra ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Ny fitiavan'i Kristy no manery anay, tsy adidy no manery anay, tsy fatahorana no manery anay, tsy zavatra fa manery anay fa ny fitiavan'i Kristy izay voarainay, ny fiadanam-po izay voarainay, ny fitsaharana izay voarainay, ny fifaliana ao amin'Andriamanitra tsy ao amin'izao tontolo izao izay voarainay, zay no manery anay anompo amin'izay avy eo. Hoy ilay fanambarana teo hoe mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay rehetra velona. Zany hoe amin'ny fotoana ianao mandray marina ny fitiavan'i Kristy, ny pirofo fa voarainao izay natolotr'Andriamanitra dia tsy te ho velona ho an'ny tenanao intsony ianao. Inona moa zany atao hoe velona ho an'ny tenany zany? Ny olombelona rehetrarehetra izay hitantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity dia velona ho an'ny tenany avokoa. Na izy velona ho an'ny tenany na izy velona ho an'izay manodidididina azy eo fotsiny ihany. Mivoaka ny trano izy dia mitady ziaso. Jereo tsara fa rehefa mivoaka ny trano tafahoana amin'ny olona ianao eny an-dalana eny dia manontany inona ny vaovao hoe zao mitady zay mahasoa zao hoe zay ny atao hoe velona ho an'ny tena. Rehefa mandeha ny zavatra rehetrarehetra ataony dia hoy ny fomba fiteny frantsay hoe égocentrique, zany hoe mitodika any aminy daholo ny zavatra rehetra. Ny antony anaovako an'ity dia azoko an'ity, ny antony anaovako an'ity dia azonay an'ity, azon'ny zanako an'izao, azon'ny vadiko an'izao, azon'ny mamako an'izao, azon'ny fianakaviako an'izao. Miodina eo amin'ny tenany avokoa ny zavatra rehetra. Zany hoe ny tenany no ivon'ny fiainany. Eo foana le izy. Be dia be ny olona mivavaka fa mbola nijanona teo anatin'izay hoe ny tenany no ivon'ny fiainany zay. Ohatrany ahoana zany olona mivavaka nefa ny tenany no ivon'ny fiainany. Mandeha mivavaka izy satria mila an'Andriamanitra hozy izy ny fiainako. Tsy mety ny fiainako raha tsy misy an'Andriamanitra. Inona ny dikan'izany? Mila an'Andriamanitra hikarakara an'ity tenako ity, anasoa an'ity tenako ity, aiaro an'ity tenako ity, anome sakafo anay menakafy. Rehefa marary zay dia mba mila an'Andriamanitra tena anasitrana anay, tena zao, tena zao, tena zao. Ny zavatra sy ny hetsika rehetra ataony dia mitodika ao amin'ny tenany avokoa. Raha manome fanatitra izy na manome fanomezana any amin'ny fiangonana, ampaherezina be mihitsy izy. Manomeza ho an'Andriamanitra. Rehefa manome ho an'Andriamanitra ianao, miverina any aminao zany. Inona ny dika zany? Égocentrique, miverina ty amiko. Mialatsiny fa misy fitiavan-tena foana ao anatin'le izy. Miverina ty amiko. Dia maheno an'izay koa le sofina. Verina ty amiko le izy. Lasa zany anome. Arakaraky ny abetsaky ny fanomezana ataonao dia mahazo ihany koa ianao arotahin'Andriamanitra. Verina ty amiko ihany le resaka. Mahazo an'izao zany ndeha hanao an'izao zany, ndeha hanao an'izao zany. Firifiry ny olona mivavaka satria ampanantenainy izy fa ny am-piangonana no misy famahana ny olana. Ianao zao tsy maheno mihitsy miresaka an'izany satria ny antony dia tsotra be. Zay tsy mitarika ny olona ho égocentrique, zay tsy mitarika ny olona ho ny tenany no ivon'ny fiainany. Fa ny filazantsara izay torinay dia le nambaran'ny apôstôly Paoly teo hoe mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay rehetra velona, fa velona ho an'izay efa maty hamonjy azy. Io teny io dia tiako ny milaza aminao androany. So dia ianao mieritreritra mantsiny hoe aiza koa zany dia olona rehetrarehetra zany dia tokony ohatran'izany daholo. Tena ohatr'izay daholo ny atao hoe ao amin'ny Kristy. Jereo tsara fa rehefa mamaky ianao anatin'le teny Paoly tsy niteny hoe ary maty hamonjy ahy izy, mba tsy ho velona ho azy intsony, mba tsy ho velona ho an'ny tenako intsony fa velona ho azy. Tsy zay ny tenenin'ny Paoly fa hozy izy ny tenin'ny Paoly hoe mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony zay rehetra. Ny olona rehetra. Tsisy hoe ho an'ny karazana olona tahaka izao ihany, na ho an'ny paster zany, na ho an'ny diakony zany, na ho an'ny ohatran'izao, na ho an'ny ohatran'izao, fa ny olona rehetra. Azadiny ny teboka voalohany mandray aloha
voarainao ny fitiavan'i Kristy dia io fitiavan'i Kristy io manery any anaty any. La izy nge tsy tereny, la izy nge tsy fanaininy, fa za raha mizaranao an'izao fotsiny a dia mba ahafahanao mizaha toetra ny tenanao fotsiny, mba ahafahanao mizaha toetra ny tenanao marina hoe efa voaraiko marina ve le zavatra natolotry Kristy. Ny alalàna raha lasianabavy fa voarainao marina ny fitiavana zay natolotr'Andriamanitra ho anao. Dia io tenin'ny apôstôly Paoly io, tsy velona ho an'ny tenanao intsony ianao, tsy te ho velona ho an'ny tenanao intsony ianao, fa ny anatin'ny fonao any tena mahatsapa ary tena maheno mihitsy hoe za tsy te ho amin'izany intsony e, tsy tiako ohatr'izany intsony ny fiainako, tiako isy antony ny havelomako eto amin'ity zao tontolo zao ity. Mba fantatrao moa fa ny akamaroan'ny olona na dia mivavaka ara tsy mahalala akory ny antom-pahavelomana eto amin'izao tontolo zao, fa mandehandeha mirenireny eto amin'izao tontolo zao fotsiny, mirenireny teraka dia mianatra dia miasa dia manao karaza fomba mpivavahana be deaibe isan-karazany tetezina daholo, mila manao an'ity, mila manao an'ity, mila manao an'ity, mila manao an'ity. Rehefa vitany nahazo asa dia vita ny asa dia nahazo vady, nisy olona nafinahitra, nafinahitra dia manambady, avy eo dia miteraka dia tapitra ny fiainana. Olona zany atao hoe olona mirenireny fotsiny eto amin'izao tontolo zao, tsy mahalala hoe naninona, tsy mahalala hoe nanao inona, ary tsy tazenin'inona vita. Be deaibe ny olona rehefa tapitra ny taona dia andaniana inona vita, tsisy. Ny taona fotsiny ny tombo, volo fotsiny ny betsaka, fa tsisy inona vita, tsy fantatra tsinona hoe manao inona eto ambonin'ny tany ary aho. Ny olona ao amin'ny Kristy kosa tsy velona ho an'ny tenany izy. Ary ozy Paoly ihany koa milaza, sika ozy izy velontsika ny tompo, matytsika ny tompo. Inona koa ny dika zany, sady tsy velona ho an'ny tenany izy no tsy maty ho an'ny tenany izy, fa Kristy ny antony havelomany. Sa zao ny antony mbola hijoroko eto mandrakity ny androany dia te hilaza aminao afa-tsy hoe mbola misy adidy tsy vitako. Ny adidina tsy vitako ary misy mahavita ao ambadiko ao. Misy afaka manao foana ny adidy zay tsy vitako, velona foana ngena iza, matina iza velole, mitohy foana ny fiainana, mitohy foana ny lalao, fa matoy za mbola eto. Dia satria Kristy ny antony havelomako, ary ny asan'ny Kristy no mbola mampijoro ahy eto. Etontsika zany dia ifanontany tena, ifampijery tena, voaraiko marina ve le afatra, voaraiko marina ve le filazantsara, iza no antom-pahavelomako, inona ny antony havelomako eto amin'ity zao tontolo zao ity. Sao dia mbola tahaka ny olona rehetrarehetra ihany mitady izay ahasoany tenany. Sa milaza anao fa raha mitady izay ahasoany tenanao ianao, tsy ho voky mandrakizay ianao. Ijery amin'izay tsika ao anatin'izao tapany faharoa zao hoe ohatrany ahoana ary zany fitiavan'i Kristy manery anay zany. Zao afatra izay fampizarantsika izao dia afatra tsy manova ny vokatra na manova ny fruit, fa afatra manova ny fototra. Inona moa no tiako lazaina ao anatin'izany hoe afatra manova ny fruit zany? Ny akamaroam-potoana raha lasanabavy any anatina tontolona fanompoana izay misy maro isan-karazany ihany, dia ity fruit ity voa ity, io no tena manelingelina ny olona betsaka indrindra, ary io no tena anaovana fampianarana betsaka indrindra. Ohatra tsotra zao hoe nisy fotoana zao Jesosy nampianatra hoe avy any am-po ange ozy izy ny voan'ny ratsy rehetrarehetra, dia ny fijangajangana, fakambadin'olona, ny vonon'olona sy ny sisa rehetrarehetra avy any am-po daholo zany. Ny atao hoe fruit na ny vokatra dia ireo fakambadin'olona, vonon'olona sy ny sisa rehetra ireo. Dia jereo fa ny anatina fiangonana dia lasa reo no ananarana tsika matetika. Aza manao an'izao, tsika kristianina tsy tokony ohatra zao tsony, tsika tsy tokony le voeto foana zany, tsika tsy tokony ohatra zao tsony, tsika tokony ohatra an'izao, tsika tokony olona mazoto manao asa, tsika tokony olona manao ohatra zao sy manao ohatra an'izao. Ny ao amin'i Jesosy Kristy sy ny antony hitoriana aminao an'izao resaka fiovan'antom-pisina izao, ny fiovan'antom-pisina tsy manova ny vo, fa manova ny fototra, manova ny faka. Ary rehefa miova ny fototra dia misy fetraikany ho azy atao amin'ny vo izay. Mety tsy eo ny ao zay mantsy no travay, zay mantsy ny somary manahirakirana ny fanovana ny fototra sy ny fanamboarana ny fototra. Ny any amin'ny fototra elaela mihitsy ny amboarinao tsara. Ahoana ozy izy le fanoharana mikasika an'le aviavy izay tsy mety mamoa, saika ho tapahan'ny tompony le izy, tapoa io fa manimba ny tany fotsiny, mandany tany, okalozy izy le mpanamboatra, alao aloha karakaraiko. Rehefa ho karakaraiko dia inona ny ho karakaraiko, izy tsy niteny hoe amboariko tsara le ratsany, ataoko tsara tare io dia amin'izay ianao tsy sosotra mahita azy.
fa zao ny lazainy asiako ady manodidina izy de asiako zezika izy de ho karakaraiko izy rehefa tsy mamoa izy a de zay izy vo hotapahanao. Inona ka ny dikan'izay? Jesosy le mpikarakara iny ny zavatra ataony jesosy raha lasanabavy tsy mikarakara nylay vo eto hoe ahoana ny atonga anao kristianina mahafinaritra, ahoana ny atonga anao kristianina tsy manao kolikoly, ahoana ny atonga anao kristianina tsy mijangajanga, kristianina tsy mamony vady, kristianina be fitiavana, kristianina mafohy vola ho an'ny asa fanompona, kristianina detail daholo zany vo no anaran'izany. Fa ny ao amin'ny Kristy miova ny antom-pisiana de manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ny ao amin'ny Kristy avy ao amin'ny fozy izy ny voan'ny ratsy rehetra. Ny ao amin'ny Kristy ity no vainy, ity fo ity no vainy, ary rehefa miova io fonao io de miova ny ambiny rehetra. Raha vao variana ny vo ianao de le vonge mety azo amboamboariny, azo amboamboariny io azo atao mitovitovy pôzy io, fa mifototra janonao ratsy ihany. De inona ny fiatraikany rehefa avy ao? Averiko eto ihany le teny Matthieu 7:12, efa nanao asa maro tamin'ny anaranao izahay, efa nandroka demoni tamin'ny anaranao izahay, efa nihinana sosotro teo anatrehanao izahay, nandalo nitory-teny te tandalam-be anay ianareo, fa ozy Jesosy hoe tsy fantatro ianareo navitaiza. Satria maninona? Ny antom-pisianareo tsy miova. Satria maninona? Lay fototra tsy niova. Mila miova aloha raha lasanabavy, io fototra io mila raisina ny fitiavan'i Kristy, aveo ny fitiavan'i Kristy ny manery anay de miova ny antom-pisianay. Rehefa miova ny antom-pisianay lasa tsy mitodika aty aminay intsony ny maso, jereo ny antom-pisitsika. Fandrao miazakazaka tsika de hozy izy Paoly hoe miazakazaka nefa manao kitoto. Ndrao tsika mamely totondry nefa mamely rivotra. De tsika mametraka be de be ny olona manao an'izany any anatina ferapara navita amin'ny fiazakazahana. Fa sao de tonga manatrehan'ny lanitra de ilaza an'izany hoe navita amin'ny fiazakazahana Andriamanitra de anotanian'Andriamanitra hoe ino zany fiazakazahana vitanao zany. Tsy hitanao akory zay avaly avy tsy fantatro fa zay moa zany le verset tao de ino napetraka fianakaviana tao a, tsy za koa nanao an'le izy moa zany ny tena marina. Fa ny olona navita ny fiazakazahana de olona velona ho an'i Kristy. Olona nanolotra ny fiainany, tsy nanolotra ambava. Ny teneny ty vavy ty tsy io ny zava-dehibe fa ato. Zay ny tenenan'ny apôstôly Paoly hoe amin'ny fo ninona, azona fahamarinana. Le fo mino amin'izay no mahatonga ny vava miteny. Rehefa mino ity fo ity, tsy maintsy miteny ty vava ity, fa tsy le tenen'ny vava ny zava-dehibe. Matetika mantsy de lasa iny tenen'ny vava iny foana ny tena ataontsika pli vava fotsiny. Ekeko ianao Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainako. Fantatrao ve ny dikan'izany? Fantatrao ve ny dikan'izany zavatra zany? Fa ny olona manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany zany nge olona voakasika aloha any anatiny e, olona tsy te ho velona ho an'ny tenany intsony e, tsy hoe olona te ho avotana ny fiainany e. Ny akamaroan'ny olona manolotra ny fiainany ho an' Jesosy de olona te ho avotana. Enao zany rehefa miova amin'izay ny antom-pisianao ao amin'ny Kristy de mila miova ihany koa ny ao anatinao ao. Mila mandroso koa ianao amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Ozy teo hoe mikarakara n'ilay hazo ilay mpikarakara. De inona ny zavatra ataony? Asiany zezika ilay hazo. Karakarainy ilay hazo. Mba haninona? Amoaka vo tsara amin'izay. Mba ho azo hoanina amin'izay. Mba hasoa ny hafa amin'izay. De inona ny zavatra mitranga? Mila asiana zezika foana. Enao izay efa naray ny fitiavan'i Jesosy. Enao zay mahatsapa fa te ho velona ho an'i Kristy amin'izay fa tsy te ho velona ho an'ny tenanao intsony. Raiso amin'izay le zezika fanamboarana anao. Ino ny zezika iny? Ozy ny tenin'ny apôstôly Petera, tahaka ny zaza voateraka, manory fatratra ny ronono mpanahy tsy misy fitaka. Ino zany tsy misy fitaka zany? Ny tenin'Andriamanitra izay ifampizarana aminao tahaka zao, izay mampandroso anao sy ahalalànao sy sitrapon'Andriamanitra androsoanao amin'ny antom-pisianao eto amin'ity zao tontolo zao ity. Voarainao ny afatra tahaka izao izay mampandroso anao de efa misy zavatra voadio zay any anatinao. Saotra ny tompo zao ndray zany manomboka androany ny tokony ho ataoko. Ozy Jesosy manambara madio raha teo nareo noho ny amin'ny teniko izay ambarako aminareo. Amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa, reny ihany koa le zezika. Asiako ady ozy izy manodidina le hazo. Rehefa ampirano io mahazo zezika tsara, mivoaka ny vo tsara. Ny vo tsara tsy ezahana raha lasenabavy. Tsy ezahana ny ho tsara, tsy ezahana ny ho tsara toetra, tsy atao defi ny tsara toetra. Za manomboka androany tsy maintsy oatra zao, zala oatra zao, lasa mitondra anao amin'ny fanamelohan-tena fotsiny zany rehefa aveo, rehefa tsy vitanao araka ny tokony ho izy akory.
fa ny vo de natao hivoaka ho azy. Ny anjarako miaraka amin'ny Kristy mihinana zay omeny ny tenin'Andriamanitra. Ny anjarako faharoa miaraka amin'ny Kristy ny vavaka za de mampahery foana. Ny atao hoe vavaka tsy hoe mitokana adiny ray adiny roa adiny telo fa ny atao hoe vavaka fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetrarehetra na amin'ny zavatra kely sy madinika ary na hatramin'ny vavaka sakafo zay ataontsika io ary azo ataony makatsiro matsiro angeny miresaka amin'Andriamanitra. Mafinaritra nge zany mitondra aina nge zany ao anaty ao rehefa mifampiresaka amin'ny tompo ianao hoe ianao ve efa mba asotra an'Andriamanitra ny amin'ny quartier zay misy anao. Fa betsaka ngeny olona tsy fantatro zay toerana misy anao na manahoana fa be deabe ngeny olona miaina zavatra ratsy kokoa noho zay iainanao hoe ny atsika mantsy matetika de zay ratsy hitatsika ao anatin'ny fiainantsika ihany iny ihany ny tena misongadina be ao anatin'ny fiainantsika. Mahita an'le zavatra ao anatin'ny tokatran'Andriamanitra rido anay tsy solo 5 taona zay Jesosy io ny olona nge mahazo fitahina daholo zay tsy mba mahazo an'izao hoe Andriamanitra ny olona nge ohatran'izao ny fiainanay ohatran'izao zanak'olona nge Andriamanitra voalohany foana ny dakilasy ny anaty ohatran'ny gisitra foana entina ambavaka efa nentina nitsofo ny pastera rano mbola gisitra ihany. Fa ianao efa nisaotra ny tompo fa salama tsara io zanako efa tsy mba farofy tsy mba sahozanina nga tsy mba hitanao nga reny ray aman-dreny sahirana mafy ireny. Everinao moa fa misy tsiro zany hoe premier zanako any an-dakilasy nefa farofy lava marary lava misy tsiro ny ve zany. Mino mihitsy afara misy ray aman-dreny tena mahibe ny zanany fa marary lava tena sahany mihitsy milaza hoe tena loky any ty zanako ty tsy manina somary dontodonto fa salama tsara mety amiko zany. Fa indraindray tsika zavatra tsisy dikany reny ny tena mpahana be ao anatintsika ao. Ozay ako teo hoe amboarina le hazo amin'ny alala fifandraisana amin'Andriamanitra. Zay ihany ny secret an'io. Fiainona de ny fifandraisana. Rehefa reo no milamina tsara, zay ny atao hoe tafapetraka eo amin'ny position tena izy Jesosy. Zay ny atao hoe tafapetraka eo amin'ny toerana tena izy Jesosy, mandroso mivoaka ho azy tsy baikona tsy ezahana tsy terena io vokatra io fa tsy io vokatra io foana ny tedavina hitranga. De ilaza foana isaky me za nge pastera tsy mety afaka am'izao hoe sa nge tsy mety afaka am'izao hoe za de ilaza fotsiny avelao le voeto eo aza io foana ny tarena pastera mbola mangidy foana le paiso efa zao angefa mbola mangidy foana efa 3 volana nge pastera zay fa mbola mangidy de hoy ao aminao ato ihany ny masonao ato mifaka ny masonao ato mifototra amin'ny masonao ao amin'ny Kristy ny masonao efa misy afatritsika mikasika an'izay any amin'le hoe fiovantoetra tsy haiko afatra fahenina angamba misy zay jereo zay fa tsy rehefa mijery ny tenanao ianao akory na rehefa mijery ny voavoaka anao de miovy io fa ianao mijery an' Jesosy Kristy zay no mampiovana io. Raha lasianabavy tapitra ny afatritsika feiny jereo ny tenanao efa nandray fitiavana ve voalohany efa nandray fitiavana ve faromana arakaraka an'izay ny antom-pahavelomana ny antom-pisiny velona ho an'izy ianao velona anininy ianao velona anao ininy ianao voarainao marina ve ny fitiavan'i Kristy fa raha voarainao marina fitiavan'i Kristy tsy teo velona ho an'ny tenanao intsony ianao fa teo velona ho an'izay efa maty amonjy anao. Rehefa milamina io amboary ny fifandraisana aminy. Zay zany ny fahatelo ray roa telo amboary ny fifandraisana aminy. Aza vela andalo fotsiny misy tsika manana toriteny be deabe azo ifampizarana na video na MP3 azo ifampizarana zany feno tenin'Andriamanitra ny fiainanao feno fanambarana izay manova ny fiainanao manova ny fijerinao manova ny fievitrao de ny fifandraisana amin'Andriamanitra reo roa reo fotsiny ny assurenao reo sakafo roa reo de miovy io. Tena za tsy anome fotoananao hoe miovy io afaka herinandro na tapa-bolana na ray volana fa io koa arakaraka fisotroany tsirairay avy ozy izy ny tenin'Andriamanitra laza rehefa nanao fanoharany Jesosy ao Matteo 7:10 ao hoe ny sasany ozy izy nafa fiteny amin'ny tany tsara de inona ny zavatra nitranga namoa izy avy 30-80 iny. Inona io tany tsara io lay tany io lay olona niova antom-pisiny. Mino fa azonao zay ohatra mbola misy tsy azo ihany de afaka mametraka fanontaniana ianao eto akilako eto misy an'le bokotra hoe envoyer un message. Raha ohatra kosa ka zao ny afatra voalohany hitanao manasanao zay eto ambony lohako eto misy lista
jereo hatrany voalohany fa masoanao zany a de ho hitanao daholy a ny sitrapon'andriamanitra ifampizarana zay ny afatritsika mampahery atsika hatrany a amin'ny fanaovana j'aime amin'ny fanaovana commentaire ampartage indrindrindrindra tsy mitsahatra ny mankasitraka atsika ny amin'ny fifampizarana rehetrarehetra na ny amin'ny groupe zay misy anao na ny amin'ny page zay misy anao a de samy tahiny tompo daholo tsika rehetra manaraka toy izao indray veloma tompoko.